tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Androny loanareo ry vavahady, asandrato ny tatao ry vavahady fahagola idirany mpanjaka be voninahitra. Mpanjaka be voninahitra iza moa izany? Fa ny tompo mahery, izy no mpanjaka be voninahitra. O zagny agny amin'ny avondrindra, isoragna ny ilay tonga feno famondrampo antsika. Fa le magnano mbala tsara atsika jiaby izay misafidy manokana magnaraka tsy tapaka ny onjam-peo mamontsika ity dia ny radio Fagniry 105.4 FM. Arabegna atsika jiaby tratran'ity alahady ny sampakazo ankalazagna ny nidiran'i Jesosy Kristy tao Jerusalema sy andiniagna ny fijaliagna izay niaretany tompontsika noho ny fitiavanantsika izegny mba agnavotagna atsika amin'ny fahotagna mangejantsika. Omezan'ny eglizy tenin'Andriamanitra atsika, tenin'Andriamanitra telo, arosony ho antsika ho dinigny fakifakegny amin'ity alahady ity, andiniagna ny fijalian'i Jesosy Kristy indrindrandrindra eny amin'ny evanjely ary izay farafitiavagna no nentiny ho atsika na fono ho antsika ny eny amonjegna atsika amin'ny fahafatesagna vokatry ny fahotagna izay mpahazo atsika. Ondao regnesitsika izay tenin'Andriamanitra zegny araha ny fampianaragna sy toritenin'ny archevêque ray aman-drenitsika dia Monseigneur Marc Benjamin Ramarson. Boky izay empaminany nomeny Tompoandriamanitra ny lelan'ny mpianatra aho mba hahaizako mankahery ny reraka amin'ny teniko. Mamoha isa maraina izy, mamoha ny sofiko izy mba hiainoako ohatra ny fiainoan'ny mpianatra. Nosokafan'ny Tompoandriamanitra ny sofiko ary tsy mba nanohitra aho na nihemitra akory. Natoky tamin'ny mikapokahy ny lamosiko ary tamin'ireo nanongotra ny volombavako ny takolako, ary ny tavako tsy nafenoko tamin'ny latsa sy ny rora. Fa ny Tompoandriamanitra namonjy ahy, ka ny latsa tsy naketrakahy, ka ny tavako nataoko manahaka ny afivato, ary fantatro fa tsy omenatra aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
Nitani nyarena zitumbavuku Tizare tizawari saimonina Na uri niramizirai Na beta nitare wa muniniyo Taratasiny masinday Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza izy, dia tsy nihevitra ny fitoviana saranga amin'Andriamanitra no zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomban'ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona. Sy hita ho olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, ary nilatsa-tenany ho ambany, nanolo tena hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho valin'izany kosa, dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handohalika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra, fa i Jesosy Kristy dia Tompo, efa niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nuteni maveluna, niteni naritumbu masina, niteni naritumbu, nuteni maveluna, niteni naritumbu masina. Niteni naritumbu, nuteni maveluna, niteni naritumbu masina, niteni naritumbu, nuteni maveluna, niteni naritumbu masina. Ombatsika mianakabany ny Tompo. Ho tanteraka tokoa ny izany. Tantarany nijaliany Jesosy Kristy Tompontsika nosoratany Masindaly ioka. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Noho ny tonga ny fotoagna dia nipetraka hinana i Jesosy sy ny apôstôly 12 lahy. Aroa izy tamin'izy ireo. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijaliako. Nagnery dia nagnery iara-minagna ity paka ity aminareo aho alohan'ny hijali
fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana azy ntsony aho mandra-pahatanterany agny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nandray ny kalisy izy ka nisotra ary nanao hoe: raiso ity ka zarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramizao dia tsy isotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Raha efa izany dia nandray mofo izy, ka no nefa nisotra dia nizarazara azy sy nagnome azy ireo nanao hoe: vatako ity izay atolotra ho anareo, manaova izany ho fahatsiarovanahy. Dia nataony toy izany koa ny kalisy rehefa avy nihinana ka hoy izy: ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay alatsaka ho anareo. Kanefa indro ny tanan'izay mamadika ahy efa mby eto amiko eto ambony latabatra. Raha ny zanak'olona dia mandeha araka ny lahatra, fa mila loza izay lehilahy amadika azy. Dia nifagnotany ny mpianatra hoe iza reno dia vitaizana amin'izy ireo, ary velona koa ny adihevitra tamin'izy ireo momba ny halalany izay lehibe indrindra amin'izy ireo. Ka hoy Jesosy taminy: amin'ny jentily ny mpanjaka no mizaka azy rehetra, ary izay mandidy azy no atao hoe mpanao soa. Fa aminareo kosa tsy mba toy izany, fa oka izay lehibe aminareo no ho toy ny zandry, ary izay mandidy no ho toy ny mpanompo. Fa iza moa no lehibebe kokoa, ny mihinana amin'ny latabatra va sa ny manompo? Moa tsy ny mihinana amin'ny latabatra va? Ary zao anefa eto aminareo dia toy ny mpanompo. Ianareo moa naharitra nanarakahy tamin'izay nanjoahy. Izao kosa hanamboatra fanjakana ho anareo tahaka ny nanamboarany raiko fanjakana ho ahy, mba hihinananareo sy isotronareo eo amin'ny latabatra any amin'ny fanjakako, ary hipetrahanareo amin'ny seza fiandrianana hitsara ny foko 12 amin'ny Israely. Ary hoy ny Tompo: ry Simona, indro Satana nitady hikororoko anareo tahaka ny vary, fa izao nangataka ho anao mba tsy ho lavo ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia mafiso ny rahalainao. Ary hoy Piera taminy: voninka anaraka anao aho tompoko, na ho ao an-tranomaizina na ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy: lazaiko marigny aminao ry Piera, fa mbola tsy aneno ny akoho anio dia handa intelo ho tsy mahalala ianao. Ary hoy kosa izy tamin'ny mpianany: raha naniraka anareo tsy tondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kiraro aho, moa orin-javatra va ianareo? Hoy izy ireo: tsy orininina izahay. Dia hoy izy taminy: fa amin'izao kosa izay manan-kitapom-bola aoka hitondra azy. Toy izany koa izay manan-kitapom-batsy ary izay tsy manan-tsabatra aoka hivarotra ny akanjony ka hividy ray. Fa lazaiko aminareo fa ity teny voasoratra ity koa tsy maintsy tanteraka amiko, dia ilay hoe: natao lasitra iray amin'ny ratsy fanahy izy, fa efa ho tapitra daholo ny amiko. Dia hoy izy ireo: indreto misy sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: ampy zay. Dia nivoaka naka natendrombohitra oliva araka ny fanaony izy, ka nagnaraka azy koa ny mpianany. No tonga tany izy
dia nanao tamin'izy ireo hoe mivavah mba tsy ho azo ny fakampagnay ianareo. dia niataka tamin'izy ireo tokony ho tratoraka izy ka nandoaliky dia nivavaka nanao hoe raiko raha sitrakao halaviro ahy ity kapoka ity ny sitraponao anefa no aka ho tanteraka fa tsy ny ahy. tamin'izay dia nisy anjely anankiray avy tagny an-danitra niseho taminy sy nankahery azy dia voan'ny fiadiana ena izy fa voamenka nivavaka mafimafy kokoa ary nanjary toy ny ra ny antsemboany sady nipotrapotraka tamin'ny tany. no nitsangana avy nivavaka izy dia nankeo amin'ny mpianany ka nahita azy natory no ny alahelo ary nilaza taminy hoe nahoana no matory ianareo mifoaza ka mivavah mba tsy ho azo ny fakampagnay ianareo. raha mbola niteny izy dia indro nisy andian'olona maromaro nitranga ka ilay atao hoe Jodasy anankiray tamin'ny 12 lahy no loha lalagna ary nagnatongany Jesosy ilay io mba agnoroko azy. ary hoy Jesosy taminy ry Jodasy de fagnoroagna lahy no amadianao ny zanak'olona. no nitandrizareo teo amin'ny Jesosy izay anjo dia hoy izy taminy tompoko mba hamely amin'ny sabatra va izahay. dia nasiana anankiray taminy tokoa ny mpanompon'ny lehibe ny mpisorona ka afaka tery ny sofina ankavanagna fa hoy Jesosy aoka zay. dia nanendry ny sofiny ra lehilahy izy ka nagnasitragna azy ary hoy Jesosy tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy mpandraharaha amin'ny tempoly ary ny loholona izay tonga teo andray azy mova tsy sambotra jolay izato fiavinareo mitondra sabatra sy langilangy teo aminareo isan'andro tao an-tempoly aho nefa tsy nikasitananay akory ianareo fa izao tonga ny fotoanareo sy ny heriny maizina. dia nisambotra azy izy ireo ka nitondra azy tagny an-tragnony lehibe ny mpisorona. i Piera zany nagnaraka tegny lavidavitra tegny any ary nampirehitra afo teo afovoan'ny tokotany ny olona dia nipetraka nagnodidina ka mba niara-nipetraka taminy teo koa i Piera. nisy ankizivavy anankiray kosa nahita azy nipetraka teo akaikin'ny afo ka nijery azy dia nanao hoe ity koa niaraka taminy. fa nanday Piera nanao hoe raha vehivavy tsy mahalala azy akory aho. no ny afaka kelikely dia nisy lehilahy anankiray koa nahita azy ka nanao hoe ianao koa lahy namany irony olona irony. fa hoy Piera risaka iza tsy namany akory aho. orareta aorian'izany dia nisy hafa nilaza tamin'nympitokiagna hoe tena marina raha tsy namany koa raha lehilahy ity satria galileanina izy. dia hoy Piera risaka iza tsy fantatro izay lazainao. niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia naneno ny akoho ary nitodiky nijeran'ny Piera ny tompo ka tsaroan'ny Piera ilay tenin'ny tompo nanao hoe alohany magnena akoho anio dia andaha intelo ianao. dia nivoaka tagny ivelany izy ka nitomany vatatra. dia nataon'ireo olona nitagna azy fiomoezagna i Jesosy sady nokapoiny no tampenany ny masony no tefahany ny tavany dia hoy izy taminy vinanio hoe izay namelanao. ary maro ny teny ratsy hafa nagnaratseny azy. no ny voamarena ny andro dia nivory ny loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny mpanorad-dalagna ka nentiny tao amin'ny sanedrina i Jesosy ary hoy ireo taminy raha ianao no Kristy dia lazao aminay. fa hoy izy taminy na ilaza aminareo azaho tsy nonareo akory ary raha amintany anareo azaho tsy hovalinareo na alefanareo akory fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo ankavanany herin'Andriamanitra. dia hoy izy rehetra zanak'Andriamanitra zany ianao. ary hoy izy taminy voalazanareo izy aho. ka hoy izy ireo
Inona ndray no ilantsika vavolombelona? Tenantsika no nandre tamin'ny vavany. Tamin'izay dia nitsangana izy rehetra ka nitondra an Jesoa tany amin'ny Pilaty ary niampanga azy toy izao: azonay nampihodina ny firenenay ilay io, sy nandrara tsy handoa hetra ho an'i Sezara, ary laza ny tenany ho Kristy mpanjaka. Dia nanontany azy Pilaty nanao hoe: moa mpanjakan-jody va ianao? Ka novaliany hoe: voalazanao. Ary Pilaty tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny vahoaka: tsy hitako zay mahameloka io lehilahy io. Fa voamenka nanao letrezanina izy ireo nanao hoe: mampihodina ny vahoaka izy, aheliny eran'ny Jode manontolo ny fampianarany, dia hatrany Galile nanombohany ka hatraty. Noho nandreny teny hoe Galile Pilaty, dia nanontany raha olona avy any Galile izy, ka noho nifantany fa hoe avy any amin'ny tany fezin'ny Heroda izy, dia nampanateriny tany amin'ny Heroda, izay tao Jerusalema koa tamin'izany andro zany. Faly dia faly Heroda no nahitany Jesoa, fa efa ela no naniriany ahita azy, noho ny fandrenesany azy efa naresaka ery, sady nagnantegna izy fa ahita azy anao fahagagagna. Nanao fagnontaniana maro taminy izy, fa tsy namaly na inona kosa i Jesoa. Eo zany ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalagna efa nikiribibery ny ampangaha azy. Dia nitebany Heroda sy ny miaramilany izy, ka noho nefa nampiankanjoany akanjo fotsy sy ny lalaovany, dia naveriny tany amin'ny Pilaty indray. Tamin'izay andro zay dia tonga mpisakeza tery Heroda sy Pilaty ilay efa nifandrafy teo igny. Nasain'ny Pilaty nivoriana ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpifehy vahoaka, dia nilazany hoe: nentinareo taty io lehilahy io fa hoe mandrebireby vahoaka ikomy, ary efa nanadina azy teo anatrehanareo aho, nefa tsy hitako velively izay helony amizay ampanganareo azy. Tahaka izany koa Heroda, fa namerina azy ho aty amintsika izy, ary indro tsy misy na inona tokony anamelohana azy ho faty, koa ho fahaiziko izy dia halefako. Fa tsy maintsy mandefa mpifatotro reo any vahoaka raha teo izy amin'ny andro fety. Kanjo indray niredina ny vahoaka nanao hoe: vonoy io fa i Barabasy no alefaso ho anay. I Barabasy anefa dia natao an-tragno mezigna, satria sendra nisy fikomiagna tao an-tanàgna ka namono olo izy. Dia mbola niteny ihany Pilaty fa te handefa an Jesoa, nefa ny ansomafy ny vahoaka nanao hoe: fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Fa niteny tamin'izy ireo fanitely ny Pilaty nanao hoe: inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako zay helony tokony hahafaty azy, ko fahaiziko izy dia alefako. Nefa nikiry izy rehetra ny ansomafy nangataka azy ho fantsiagna amin'ny azo fijaliana, ka nitombo ihany ny orakoraka. Dia nasain'ny Pilaty natao izay nangatahiny, ilay notadiaviny ho afaka sy natao an-tragno mezigny noho ny fikomiagna sy von'olona moa nalefany, ary Jesoa kosa natolony anaovany izay sitrapony. Ary nitondra azy izy ireo, dia nisy lehilahy Sirenianina anankiray avy agn-antsaha atao hoe Simona no tanany, dia nampitondrainy ny azo fijaliana nagnaraka an Jesoa. Nisy vahoaka betsaka nagnaraka azy sy vehivavy koa izay nandotratra nitomoagny azy, fa nitodiky azy ireo i Jesoa nanao hoe: ry zanaka vavin'i Jerusalema, aza mitomany ahy foana, fa ny tenanareo sy ny zanakareo no tomanio. Fa indro avy ny andro hanaovana hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy ninonoana. Amin'izay ny olona vao ilaza amin'ny tendrombohitra hoe mianjera aminay sy amin'ny avoana hoe sarony izahay, fa raha toy izany no ataony amin'ny hazolena, atao ahoana amin'ny maina? Ary nisy olon-dratsy roelahy koa nentiny miaramila iarako vonoigna amin'ny Jesoa. Noho ny tonga tany amin'ny fitoeragna atao hoe Kalvery izy ireo, dia nofantsiagna tamin'ny azo fijaliana izy sy ireo mpangalatra ireo. Ny iray moa teo ankavanany
ary ny ray kosa teo ankaviany. Dio hoy Jesoa, raiko avelao ny elony fa tsy fantany zay ataony. Ary nanaovan'izy ireo loka no fizara ny fitafiany. Ny vahoaka ny janony nijery teo, ary ny lohologna avy no nandatsa azy nanao hoe, namonjy ny sasany izy ka aoka hamonjy ny tenany, raha izy no i Kristin'Andriamanitra ilay voafidy. Ny miaramila koa naneso azy, ka nagnatogno nanolotro vinegatra azy, ary nanao hoe, raha ianao ny mpanjakan'ny Jody, vonjeo ny tenanao. Teo ambony lohany koa dia nisy soratra tamin'ny teny Grika sy Latina ary Hebreo nanao hoe, ity no mpanjakan'ny Jody. Ary ny anankiray tamin'ireo mpangalatra izay niantogno teo dia nanevateva azy nanao hoe, raha ianao no Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa nanarin'ilay anankiray izy nataony hoe, iala koa ve tsy mahatahotra an'Andriamanitra, saingy hoe samby voaheloka ho faty izao? Ny antsika dia rariny izao, satria mandray ny valiny ratsy nataontsika isika, fa ny azy kosa tsy mba nanao ratsy na inona izy. Dio hoy izy tamin'i Jesoa, tompoko, tsarovy aho, raha mby any amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy navaliny Jesoa taminy, lazaiko marigny aminao fa anio dia eo anamiko any am-paradisa ianao. Ary raha efa tokony ho tamin'ny ora fahaeniny dia rakotrezagny ny tany rehetra, ka naharitry hatramin'ny ora fahasivy izany. Fa niamezana ny masoandro, ary trihatra nisaraka roa ny efitry lamba tao an-tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesoa nanao hoe, raiko apetrako eo an-tananao ny fanahiko. Noho ny voalazany izany dia nialaena izy. Raha efa nahita ny zavatra niseho teo ny kapitainy dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, tena olo-marina tokoa io lehilahy io. Ny vahoaka rehetra vory teo mba hijery koa noho nandiniky ny zava-niseho dia lasa niverina nandondona ny tratrany. Fa ny olo-mpantatry Jesoa rehetra kosa dia nijoro teny lavidavitra omban'ireo vehivavy nagnaraka azy avy tany Galilea. Ary nisy lehilahy tsara fagnahy sady marigny anankiray atao hoe Josefa, izay anisany sanedrina. Tsy mba nisy neken'izy io na ny hevitratry ny sasany na ny nataon'izy ireo. Avy agny Arimatia, tanànan'i Jodea izy, ary mba nagnantegna ny fanjakan'Andriamanitra koa. Nagnatogna ny Pilaty izy, ka nangataka ny vatan'i Jesoa. Dia nampidininy ny faty, ka nifonosiny ny lamba, ary naleviny tao amin'ny fasina anankiray nolovahagna tamin'ny vato, nolavahagna tamin'ny vato. Tsy mbola nandevegnan'olo. Andro fiomanagna tamin'izay andro zay, sady efa iantomboko ny sabata. Ary ny vehivavy nagnaraka an'i Jesoa avy tany Galilea dia niaraka tamin'i Josefa koa, ka nijery ny tao ampasagna sy izay fomba fametrahagna ny vatan'i Jesoa. Raha efa niverigny avy agny izy ireo dia namboatra zava-magnitry sy menaka magnitry, fa noho ny sabata ny andro vao nitsahatra araka ny lalagna izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao alahady ny sampakazo izao no mampiditra sikary amin'ilay herinandro lehibe, dia ny herinandro masina ho isika. Masina satria ankalazasika ny famonjenasika, ka ny famonjenasika dia sinona fa Andriamanitra nanaiky anavitra sika, anaiky asika nanolotra ny ainy, nanaiky mba ho faty anafaka sika amin'ny fahostana. Ka masina isika satria miombona amin'Andriamanitra, ary dia izay zao herinandro masina zao, masina satria mampiombona ansika amin'Andriamanitra. Ka raha roty tokoa ary izao herinandro masina izao, iombona ansika bebe koa amin'Andriamanitra,
ka maro ny famantarana zay obanjinsika mandritran'izao herinandro masina izao, anampy isika amelombelona ny finoansika, fa ny finoana no ahaizasika mandray an'izao herinandro izao masina tokoa, ka andraisasika ny famozena ka ahitondrasika amin'ny paka, zany hoe azahosika fiainam-baovao, ka hatonga sika ho zavaboary vaovao ao amin'Andriamanitra, ka anambarasika fa olom-baovao tokoa isika, ary zay no dikany fanavozasika ny batemy, zay no dikany ireo olon-dehibe atao batemy rehefa amin'ny sabosy masina. Ny fankalazana ny paka izany no andiniasika koa voalohany ny fizalian'ny Kristy amin'izao sampakazo zao, de arakaraky ny taona ny evanjely fizalian'ny Jesoa vakina, fa ny zoma masina dia ny evanjely masina Zoany no vakisika isaky ny zoma masina. Ka amin'izao taona ibanjinasika manokana ny evanjely masinda Luka dia ny fizalian'ny Jesoa araky masinda Luka no banjinsika, ka araky ny fantatrasika no ny fisolovan'ny fanahy masina dia manana sindri-peo arakaraky n'izay fisolovan'ny fanahy masina izay ny mpanoratra ny evanjely, tsy mpanao reportage ireo mpanoratra ny evanjely, fa manambara ny vaovao mafaly nentin'ny Jesoa. Ka ny fizalian'ny Jesoa araky ny masinda Luka zany no vakisika izao amin'ity ny fetin'ny sapakazo ity. Ka raha i masinda Luka no ibanjinsika dia tian'ny masinda Luka fa io fizalian'ny Jesoa io zay mitondra ny famozena ho ansika dia mifototra amin'ny zavatra anankitelo, dia ny fivavahana ambarany i masinda Luka fa ny vavaka tokoa i Jesoa, ary dia ampianariny anao an'izay sika, satria io no lala-pamonjena ao ansika. Nahoana anareo no matory mifoazaka mivavaha mba sy ho azo ny fakapanahy, izay tokoa zany ny lala-pamonjena ao ansika. Ny ady sy dia ataosika amin'izao karemy zao dia mifototra amin'izay maizy azy asika izay mivavaka. Ny mivavaka moa tsy hinona fa ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ka izay koa ry kristianina havana, ary izay ny manambara ny mahazava-boary asika raha miombona amin'Andriamanitra asika, ka mivavaha ary miembena mba sy ho lasaka amin'ny fakapanahy. Ka izay tokoa i Jesoa ny ady rehetra nataony dia tamin'ny alalan'ny mivavaka, ny zavatra rehetra nataony dia mivavaka. Zay no mampiavaka any evanjelin'ny masinda Luka, ary ny faratampony mivavaka dia ny fizaliana ny ainan'i Jesoa tamin'ny azo fizaliana, io mivavaka faratampony, ary dia izay no banjintsika amin'izao alahady ny sampakazo zao mivavaka. Io no foto-kevitra lehibe, ary dia izay no ataosika ary amin'izao herinandro masina izao, ary izay no anasana sika aoka hivavaka isika. Tsy amin'izao herinandro masina mitondra sika amin'ny paka izao ihany no mivavaka, fa raha tiasika ho zavaboary vaovao tokoa sika dia aoka hivavaka. Ary izay ihany koa no mbola ambarany i Jesoa rehefa niady tamin'ny fakapanahy izy, ka raha nitodika tamin'ny Piera ry Simona indro Satana mitady hikorokoroka anareo tahaka ny nataony amiko. Izao mangataka ho anao, mivavaka ho anao mba sy ho lavo ny finoanao, ary raha mibebaka ianao dia amafiso ny rahalanao, ary dia
mivavaka ho ansika ihany koa i Jesoa tahaka nivavany amin'ny Piera, ary ny sara dia isika miroso amin'izay lalam-pinoana izay, ary dia oka ho fiainam-bavaka ny fiainansika, ary zay no eovesika eglizy olona velon'Andriamanitra, ary averimberina sika matetika ny maha eglizy ny eglizy dia izy mivavaka. Ny fampianarana faharoa zay sara asongadina ihany koa dia fantatra sika fa sy nanana pahotana sisy eloka nataony i Jesoa, sy hita mihitsy zay mahameloka io lehilahy io, hoy ny teny ambara matetika miverimberina ao amin'ny evanjely vakisika, ary dia izay tokoa ny zavanitranga tamin'iny fotoana iny, zany hoe voaeloka sy andrariny i Jesoa, ary na ilay teo akaikiny aza lay zolahy teo akaikiny dia nanambaran'izay raha nanao teny hafahafa ny zolahy anankiray, dia hoy ilay zolahy io hoe ny ansika de rariny zao satria nandray ny valiny rasy nataonsika isika, fa ny azy kosa tsy mba nanao rasy na inona na inona izy. Dia hoy Jesoa anio alina ihany dia hiaraka amiko amparadisa ianao. Izay tokoa i Jesoa voaeloka na dia le olo marina azy, ary lay kapiteny moa de nilaza fa tena hoe olona marina tokoa io lehilahy io, ary de izay koa zany no sy maintsy etresika sy ny zavatra ety ivelany zany, fa aoka isika izoro amin'ny finoana, fampianarana ho asika zany izay zavatra niseho tamin'i Jesoa, ary ny zavatra nitranga tatoato teo anivon'ny eglizy, marina sisika no mitsara fa Andriamanitra de tomaneo fa maro ny voaeloka sy aradrariny, matoky sarisika fa na misy tady hamono asika araky ny lazain'i Jesoa, ny mamono ny vatana no azo ataony izao tontolo izao, fa ny mamono ny fanahy dia sy afaka anao izany izy. Ary de hitasika moa zany amin'ny tantarany martyr dia i Lucien Botovasoa, zay hosarona manokana amin'ny alarobia masina izao, fa sy ankalazaina nefa izay satria fankalazana ny herinandro masina, ny herinandro masina no ambony, ka rehefa vita ny Paka dia ho hitasika eo ny fankalazana any Lucien Botovasoa, zay nijoro olo marina mitaky an'izany tokoa izao andro zao, ary zao fidirasika amin'ny herinandro masina izao dia aoka anampy asika andresy ny rasy amin'ny alalan'ny tsara fizoroana ho vavolombelona. Ary ny fahatelo dia ity lay vavaka enisika teo, sy vavaka akandrina na amolotra fosiny, fa nentefa tamin'ny fiainany Jesoa dia natonga azy ary nanolotra ny ainy. Ary dia izay ny vavaka faratampony isika, ka raha niaraka tamin'ny ireo apôstôly izy dia nanolotra ny ainy, ka tanteraka io raha nilaza hoe vatako atolotra ho anareo, raha alasaka ho anareo, zay orenesika moa amin'ny alakamisy masina, dia tanteraka io fanoloratenany, io fafoizany io koa zany no azo lazaina, azo asongadina ihany koa amin'izao fidirasika amin'ny herinandro masina, amin'izao fibanjinansika ny fizaleny Jesoa araky nandroatany masin-daluka, fahafoizana, vavaka fizoroana amin'ny marina ka voaeloka sy arandrariny, ary ny fahafoizana. Ary dia azosika faranana vavaka nataony Jesoa teo apotony azo fijaliana, raiko
apetrako atananao ny fanahiko ary dia izy ihany koa ny laza raiko avelaony elony fa sy fantan'izay ataony io ihany koa no teny nataony olo sambatra Lucien Botovasoa ka okary ifamela heloka isika ifampizara ny famindrapo matetika no averiko ity tenin'ny papa amintsika ty hoe raha tisika ho isy fandripahalemana ny fiainantsika dia oka ifamela heloka isika ary ifampizara famindrapo raha tisika anana fiadanana ao am-po isika dia ezao ny fifamelan-keloka sy ny fifampizarana famindrapo ka izay indrindrary raha mibanjina ny fizaliany Jesosy isika raha miditra amin'izao herinandro masina izao ady sady dia ho isika ady amin'ny rasy ary dia amin'ny fiainana ny fototra an'izay dia vavaka fanoloratena fahafoizana ary amin'ny alalan'ny fifamelan-keloka sy fizarana ny famindrapo ry Andriamanitra rainay io ampio ary zahay amin'izao fidiranay amin'ity herinandro lehibe ity mba iombona bebe koa amin'ny Jesosy zanakao ka amin'izay ahay amola tena izahay ary dia ivavaka bebe kokoa andalina ny finoanay ary dia afoy amin'ireo manodidina anay fandrindra ireo mahantra ary dia ivelona ireo asa ny famindrapo aneonay fa raha be fitiavana nafoy an'i Jesosy ianao ka izahay koa irainao afoy amin'ireo manodidina anay ka raha mahay mifamela heloka izahay ary raha mahay mifampizara famindrapo dia hiadana koa ka ahay ampizoro tontolo mpinona tontolo mpiainana tontolo iainana vaovao ka zary eglizy olona velona mankalaza ny paka izahay anorina eglizy tranon'Andriamanitra zary ho taranaka mpanorina eo anivon'izao tontolo izao ka na de manameloka aza na de misy aza ny mpanarasy sy homenatra ny finoana izahay izoro noho ny izao fankalazana an'izao fankalazana ny herinandro masina izao ka tonga anay ivelona ny paka eo anivon'ny fiainanay andavanandro aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy
fandaram-pampianarana iaranao Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.